hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy tamiko. Luka 9:1-4. Raha nitaridalana ny jerena sy ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika teo dia misy karazana finoana roa amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra io. Ny iray finoana ivelambelany tsy misy fifandraisana velona amin'ny Kristy, ary ny faharoa izay tokony hananantsika tsiraray avy satria izany no hitarika antsika ho amin'ny famonjena, hitarika antsika ho amin'ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina, dia tsy inona izany fa ilay finoana izay mifototra amin'ny fitokisana amin'i Jesosy Kristy. Finoana izay mifototra amin'ny fitokiana sy ny finoana lalina nasehon'ilay vehivavy narazy izay tantara hitantsika ao amin'ny Baiboly, narary nandritry ny taona maro ity vehivavy ity, fa ny finoana marina na dia tsotra aza dia mahavonjy izany finoana izany. Mitondra fanasitranana izany finoana izany, mitondra fanantenana izany finoana izany. Izay ilay finoana marina rehefa mitodika amin'i Jesosy Kristy amin'ny fo manontolo. Ny tombotsoan'ilay vehivavy izay nanana finoana lehibe dia nahazo fanasitranana avy amin'Andriamanitra izy. Mety misy amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao, mety marary, mety manana fiaikana maro samihafa. Rehefa manana finoana marina isika, miantehitra tanteraka amin'i Jesosy Kristy isika, ary mino fa afaka maneho ny fahatsarany sy ny fahagagana eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy raha inoantsika izany, dia ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fanasitranana, tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ary izay ilay finoana marina, ilay finoana avy amin'Andriamanitra. Ary tena ilayntsika ihany koa anatin'izany finoanan'Andriamanitra izany ny fitokiana tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy misy fepetra, fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy misy fepetra. Koa zava-dehibe ny fankatoavana ary ny fitiavana an'Andriamanitra. Zava-dehibe ihany koa ny fanampiana ny hafa raha lasa nabavy malala, izay lazain'i Jesosy eo amintsika mandrakariva ireny madinika ireny, dia anjarantsika ihany koa ny manampy sy mikolokolo azy ireny, satria ny finoana dia mahavonjy, ary ny finoana ihany koa dia aran'asa izy io. Fa ilay finoana eto dia tsy finoana ivelany fotsiny, fa finoana miasa sy miaina amin'ny fo. Ry namako, misy finoana marina sy finoana ivelany. Tsy ampy ny manaiky sy manakaiky an'i Jesosy fotsiny, fa ilaina ny finoana velona eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ilay finoana aran'asa. Ny finoana marina ihany koa dia mitondra valiny. Izany hoe na dia tsotra aza izany finoanao izany, dia mahavonjy sy manasitrana rehefa tena avy ao am-po marina. Ary izy io dia fantatr' Jesosy mihitsy hoe mivavaka amin'ny fo izany olona izany, na hoe fahazarana fotsiny izany antinamana ity izany, fantatr' Jesosy izy io. Ny finoana ihany koa dia fifandraisana velona amin'i Jesosy Kristy, mampiseho fitokiana ny tenin'Andriamanitra, mampiseho fitokiana sy fahatokiana an'Andriamanitra, ary ny olona hoe manam-pinoana ihany koa dia manana fanoloran-tena tanteraka ho amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny vokatr'izany finoana izany dia fankatoavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa, fanampiana ny hafa sy ny maro samihafa. Ankehitriny, aoka isika hifikitra amin'ny finoana, aoka isika hifikitra amin'ny finoana marina, fa tsy hizatra na handeha amin'ny finoana endrika ivelany fotsiny, satria tsy havonjy antsika izany. Ary aoka isika hanantona an'i Jesosy amin'ny finoana velona sy marina, mba ahazoantsika ny heriny sy ny famonjena avy aminy. Andeha isika hivavaka. Raha io, rainay izay ny an-danitra, misaotra noho ny teninao tamin'ity anio ity, mamelombelona ny fanahinay, mampianatra anay, mananatra anay. Meteza, amindra fo, amela ny elokay tsiraray ahy.
Indraindray tokoa ny eo amin'ny fiainanay dia hita taratra eny izany finoana ivelambelana zany. Ankehitriny dia nahitsinao fa tsy mahavonjy anay izany ary tsy tsara izany. Fa aoka izay andeha amin'ny finoana marina, miray tanteraka aminao, matoky tanteraka anao. Mety ahiny mpanaraka izao fandarana izao mba hita fity aminao. Ary ny teninao dia tsy hiverina any aminao raha tsy mahavita ny asany aminay tsirairay avy. Ka hitarika anay ho amin'ny fanasitranana, hitarika anay ho amin'ny famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.